Mbola hijanona eo amin'izay sehatra izay hatrany kosa isika varavarana misokatra narahina famelabelan-kevitra androany ho an'ny sekoly IEF Asem Mandravoangy nahafahana ny fanakalo tamin'ny iray aman-dren'ny mpianatra ny mikasika ny fanabeazana tetsy amin'ny katedrala d'Aigle 50 no nanaovana an'izany fanadihadiana rehetra. Toy ny fanaony isaky ny fiandohan'ny taom-pianarana dia mihaona sy mifampidinika amin'ny iray aman-dren'ny mpianatra ny mpanabe sy ny mpitarika ny sekoly IEF Asem etsy Andravoangy. Androany maraina dia nanatanteraka famelabelan-kevitra tetsy amin'ny katedraly d'Aigle 50 ny sekoly IEF Asem ka tao aorian'ny teny fanolorana nataon'ny talin'ny sekoly Razafy Manantsoa Eliane dia ny filompanorana ny vondrom-panabeazana Asem Ratrema William no nitondra ny famelabelarana niopana tamin'ny loha hevitra hoe ny fanabeazana sy ny fananahana miatrika ny vanim-potoana ankehitriny. Navotrany tamin'izany ny andraikitra tazony ny fiarametany mpanabe ny mpianatra sy ny ray aman-dren'ny mpianatra eo amin'ny fanabeazana sy ny fahatafitan'ankizy araka ny fanazavana fohy entina Andriamatora Ratrema William. Antony fionana an'iny zany dia efa anaty fomba fiasan'ny fanabeazana Asem dia ny fandrinjana ny fomba fijery eo amin'ny sokajy telo zany eo anivon'ny sekoly dia ny mpianatra izay fototra ny sekoly ny ray aman-dren'ny mpianatra izay azazany hoe loharano ny firan'ny fanabeazana ihany koa ary ny mpampianatra. Misy fotoana zany atokana hizarana amin'ny mpampianatra izao ny fomba fijery ny fanabeazana dia misy fotoana atokana fitonjarana ihany koa ny fizarana ny fomba fijery ny ray aman-dreny tahaka izao zany dia ny mpianatra moa zany dia efa misy ny anamasasy zany misy ireo izao ny desaina. Novelabelarana nandritra ity fiona tamin'ny ray aman-dren'ny mpianatra ity ny andraikitra samihafa sany ray aman-dreny mba hatafitany ankizy tsy amin'ny fianarana ihany fa eo amin'ny fiainany ihany koa. Tsy afa-misaraka hoy izy ny ray aman-dreny sy ny mpianatra ary ny mpanabe eo amin'ny fanabeazana ka tsy tokony atao ambany zavatra n'inona fa serana andavanandro. Misa 75 moa ny mpianatra amin'ny sekoly IEF Asem amin'izao fotoana izao izay mitsinjara amin'ny kilasy 6e hatramin'ny terminal. 70 mahery ny mpanabe sy ny mpiandraikitra ny fitantanana ny sekoly eo ambany fitarian'ny Tale Razafy Manantsoa Eliane.